Manoloana kosa ny feo mandeha amin'ny mety isin'ny fanovana ny eo anivon'ny gouvernement dia nanao fanambarana ny fikambanana ny aina sy ny IPOFA avy any amin'ny distriktan'ny Fandrina. Nilaza fa manana olomanga afaka hitantana ny firenena tokoa ireto fikambanana ireto. Sary avy hatrany ary. Antenaina fa samy mitondra ny anjara birikiny avy amin'ny fanarenana izany nosy malalantsika izany izay rehetra voatonona ho olomanga fa manana maro dia maro tahaka izany amin'ireo olomanga ireo ny distriktan'ny Fandrina ary tena manan-karena fa re atao hoe tsaha voalohany agnay any amin'ny distriktan'ny Fandrina amin'ny fampianaran-janaka eto Madagasikara dia mba mitana ny laharana faharoa ihany ary tena manan-karena amin'izany olomanga ny firenena izany. Singanay manokana amin'ireny Andriamatoa Eric Rajaonary izay mpandraharaha tamin'ny distriktan'ny Fandrina. Everinay fa tena zava-dehibe ny fanagnana olona vonona tsara amin'ny fandraharahana, olona mahafatrapo amin'ny fitantanana sy ny fijerena ifotony izany fanarenam-pirenena izany. Ary ataonay fa antonona tsara amin'izany fitondrana sy fanentanana ary fanaovana izay mampivoatra haingana ny firenena izany olona izay heverinay izany.